Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao mialatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 2:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 2:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 2:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasana babalala ny amina amintsika amin'izao fotoana izao falibe indray tena komena aminao eto androany, ary dia falibe koa manona ny fiadanana tompo ao amintsika rehetrrehetra izay tratrantsy eto anatin'izao fandaharana izao amin'ity androany ity. Toy indray fotoana izay rahantsika eto anatin'ity fandaharantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia falibe izay miarabanareo ary manona fiadanana tompo amin'ny isatokantrano isam-batan'olona izay mandray izao fandarana izao, ary teteny aminao hoe maharita hatramin'ny farany fa tsy tongatonga fotsiny eto ianao randrano vao miaraka aminay dia teteny hoe tsy kisendrasendra koa ny atongavanao eto fa tena misy raha ilany tompo anao ka dia maharita hatramin'ny farany. Atindray sasany antenaiko fa ampahery ianao tokoa, tsy ampamoy fo fa ampitombo finoana ary ampitraka anao raha mitanondrika ianao. Raha anao ianao dia amoky anao, ary raha mangetahety ianao dia oloha raha ny velona anao ny tena Andriamanitra izay hoenotsika eto amin'ity androany ity. Dia tahiny tompontsika menakavy. Isika moa rehefa ohatr'izao isaky ny mahazatra dia izay tafiditra voalohany dia mena tsodrano mahafinaritra ka androany dia ranabavy artizanay de Madagasikara, ranabavy Linany tafiditra voalohany teto androany ka omena tsodrano izy miaraka aminareo any Koweït, any Chine, any Madagasikara, izay ratsiratsy any Arabie Saoudite, nareo izay ratsiratsy connexion taratara vao tafiditra zany dia omena tsodrano miara misitraka an'ity tsodrano ity miaraka amin'ny ranabavy Lina. Alleluia. Ao amin'ny bokin'ny Jeremia andininy toko voalohany andininy fahaefatra ny tsodrano anareo androany. Ranabavy Lina, ho anao ty teny ity. Jeremia toko voalohany andininy fahaefatra manao hoe amin'ny Jesosy, tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe ahatry ny fony ianao tsy mbola nofononiko tany an-kibo no efa fantatro, ary ahatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Halleluia. Amen. Ho anareo rehetrarehetra ireo zany
mbola tsy tany akibony eny koa nareo dia efa fantatr'Andriamanitra. Halleloia. Ary mbola tsy ny fony mbola tsy tany fony ianao mbola tsy teraka akory dia efa nao amasin'Andriamanitra dia efa nitendreny ho mpaminany ho an'ny firenena. Amen be zany ho tanteraka aminareo ne zany raha Bavlina, nareo Madagasikara, nareo any Koweity, Chine, Arabie Saoudite. Na ny tomparitsika rehetra za mandroany fa anonona ny anaranareo dia ezaka anonona ny anaranareo sy ny toerana misy anareo dia ho anareo le mbola tsy fantatro hoe ny toerana misy anareo dia mba teneno ihany hoe asivy commentaire kely aty ananina ny misy ana dia mba mifankalala isika mianakavy. Na ny tomparana Bavlina eto Frantsa, Andoandry eto Frantsa, Angelina Diamant Chine, Erika Rak eto Frantsa, dia tahiny tompo Koda Leonia ny Koweity, Arabie Saoudite azafady, Andoandry eto Frantsa, Kada Kamalala eto Frantsa, Marina Tiana ao Canada, Yam ao Koweity, Kodanela ao Belgique, Kodanela ao Belgique, Tina Serikoko ao Chine, Angelina Diamant Chine, Asany Apôstôly Rahalalin Madagasikara, Soameva eto Frantsa, Erika eto Frantsa, Tonga Soa Fanila Zavadramana eto Frantsa, Itodramoso eto Frantsa, Elisa Tsiala ao Koweity, Marina Tiana Canada efa teneniko teo, Razana Monique Koweity, Bartel Aurélie Tonga Soa Madagasikara, Rantanina Marie Charline Madagasikara, Fontaine Lalanirina eto Frantsa, Sandola Koweity, Ferna Rakoto Frantsa, Shelina Rosmina Frantsa, Razana Soa Sylvie Koweity, Tonga Soa, Geneviève Randriamananjara eto Frantsa, Rabavy Mihaja Madagasikara, Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite, Falray Ertovy eto Frantsa, Tonga Soa, Aingolerina Andriansoa eto Frantsa, Tojo de Sosy mandrakizay ao Allemagne, ao ihany koa Aingolerina Rodriguez efa teneniko teo, Tonga Soa daholo Ravaka Nanay eto Frantsa, Niaina Mainsoa ao Italie, Nambinitso Macrine ao Koweity, Lovely Tina eto Frantsa, Tonga Soa, Marijo États-Unis, tahiny Jesosy nareo rehetrarehetra, faly be mahita anareo aloha mantsika mba mifankalala ohatry zany hoe aiza moa ny toerana misy anareo mba ahafahan'ny olona ihany koa satria re zao eto raha mety misy olona manaraka antsika any Canada dia mety hoe misy olona any Canada mijery tokoa da hoe mba jereny io da hoe mba iresaka amin'ny olona tsika dia mba mifampiresaresaka mifampahery hoe aty États-Unis misy olona koa hoe any Italie dia mahafinaritra. Alleluia. Ataontsika ohatr'izay foana isaky ny isan'andro dia raha vohatra hoe misy olona hitako nareo ka mbola tsy fantatro ny toerana misy dia anontaniako aiza dia mba soratanareo kereo. Tiana Rakoto Arzaka eto Frantsa ihany koa dia tahin'ny tompo isika mianakavy. Faly be miaraka aminareo eto indray androany, mareta hatramin'ny farany fa ifampaheritsika amin'ity androany ity. Mirabanao natratra n'ity andro androany ity, za miny fa tsapanao fa fahasoavan'Andriamanitra ny ainatsika, natonga antsika tonga eto indray androany, natonga antsika velonaina soamatsara eto indray androany, zava-dehibe zany ka ho an'Andriamanitra ny voninahitra misaotra an'Andriamanitra isika. Alleluia. Fa naresy indray an'iny tontolo andro iny, naresy an'izao tontolo zao, tonga eto indray isika tsy latsaka an-dalana, zava-dehibe zany. Misy olona zao any androany ny verin-dalana, misy olona zao any androany kivy tanteraka, misy olona zao any androany mety tsy tafody ao an-trano ny fasanadritra hatrany loza mpifamovozana tany, na mety nijanona tampoka tany an-dalana tany ampiasana tany ny fony. Isika rehetrarehetra tafavory eto androany, tsy noho ny tanjantsika na ny herintsika na hoe tsika ny tanora, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ka mendrika ho terainany amin'izany izy raha lasana bavy malala. Andoloantsika milohan'zatra ndolo hivavaka ametraka ny fotoana ampelantan'Andriamanitra dia ndao ampandrotsika fity zanakay izy no hitondra vavaka fanomboana androany, ametraka ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra. Tainy tompo fity anao ny fitenenana. Tsika rehetrarehetra dia hiara hivavaka isika amin'izao fotoana izao ho an'ny fandaharana. Jesosy saotra anao izay Jesosy satria mbola nomenao fahasoavana izay andro Jesosy. Saotra betsaka ny amin'ny fitiavanao anay, saotra betsaka fa noho ny fahasoavanao dia mbola nomenao
fofoniana mahavelona izay andro any Jesosy a. Misaotra betsaka fa noarovanao izay tamin'ity tontolo andro ity, misaotra betsaka fa notahinao izay tamin'ity andro an'ity Andriamanitra. Misaotra betsaka fa noarovanao izay tamin'ny alalan'ny anjerinao Andriamanitra. Ary misaotra betsaka fa notantaninao izay mba ho tonga indray tamin'ity fandaharana ity ahafahanay mihaino ny teninao. Misaotra betsaka fa mbola nomenao fahafahana mihaino ny teninao izay andro any Andriamanitra. Dia apetraka fenao ampelantananao Andriamanitra ity fandaharana ity. Apetraka fenao ampelantananao ny connexion Andriamanitra. Arovo ny connexion. Arovy amin'ny tananao mahery ny connexion anay tsirairay avy. Na ny connexion avy amin'ny fandaharana izany, na ny connexion avy aminay izany Andriamanitra. Tena hoe ianao anay andray andraikitra n'izany connexion izany. Ary tena hoe ny connexion any tsy ho tapatapaka anatin'ity fandaharana ity. Ny devoly sy ny satana dia fatoranay amin'ny ranao mahery Jesosy mba tsy kitikitika ny fandaharana, mba tsy hanakatsakana ny teninao, mba tsy ho tonga ao am-ponay Andriamanitra. Fa tena hoe ny fanatrehanao anay Andriamanitra androaka ny fanaratsy rehetrarehetra mitady hanapaka ny connexion Andriamanitra. Dia omany koa Andriamanitra ny fonay mba handray tsara ny teninao, omany ny fonay Andriamanitra mba tena hoe hifikitra anatin'ny fonay ny teninao izay hoentinao amin'ny alalan'ny mpanomponao Andriamanitra. Dia apetraka fenao ampelantanana koa Andriamanitra ny vavaka ho an'ny firenena izay ho ataonay rehefa avy eo. Tena hoe ianao anie hanome an'ny mpanomponao ny teny izay tokony lazainy Andriamanitra mba ahafahany mikasika ny fonao sy mampatonga anao manatanteraka ny zavatra izay mba hangatahanay anatin'ny vavaka firenena Andriamanitra. Misaotra betsaka Jesosy dia derana ny anaranao. Mino ahafahano henonao ity vavaka ity. Misaotra betsaka Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Misaotratsika an'Andriamanitra. Misaotra ny fititsika atao anatin'izay vavaka netiny vavaka ho an'ny firenena izay. Dia tahiny tompo fity dia mitombo fahasoavana, mitombo ositra, dia maherezatra ny hatrany. Alleluia. Tsisy sorona ranabaviliana amin'ny tsodrano. Tina Rakotarzaka, Vita Frantsa, Eliza Tsiala, Koweity, Azaska Patitsy atao Frantsa, Andrina Suzel, Suisse, Zamina Kamaradin Jesosy atao Frantsa. Tahiny tompotsika menakavy, tonga sola Vilitina atao Frantsa ihany koa. Faly be mahita anareo dia mahereza hatrany samy tahin'Andriamanitra. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika rehefa avy eo fa milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andolotsika hanao hira anankiray. Halleluia. Andolotsika hanao hira. Dia anatin'ny teritsika miomakomantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleluia. Miomakomantsika ho amin'ny tenin'Andriamanitra, ho amin'ny tenin'Andriamanitra raisitsika mpitiavana be tandranam-bavitsika. Zamina Kamaradin Jesosy nitondra tenin'Andriamanitra eto androany. Dia makomany ary ny baibolinao dia makalady toerana tsara fa ihainy toritentsika orinandira ity. Tahiny Jesosy isika rehetrarehetra mihaino finaritra. Tahiny tompo feranarakoto Vita Frantsa ihany koa izy koa mbola tsy narabaiko teo. Tonga soa daholo isika menakavy mihaino finaritra ary. Alleluia. Amen. Salam provati tata na minha
le hira fa to maromaro aminareo mihitsy tonga dia mitomany maino an'le hira mahafinaritra iny izy iny a halleloia samotain'andriamanitra hoentin'andriamanitra ny amparadisana ny antsika rehetrarehetra ry havana marary zany ny tanjon'izao fandarantsika izao zany ny tanjon'izao firetantsika toreto isan'andro izao mba no hoany a amin'izany paradisan'andriamanitra izany halleloia dia tahiny toparitsika menakavy a andoharitsika eny toriteny zao mpanzotsika ny zokintsika zamina kamaradin'i jesosy a izy nitondratsika anatin'ny ten'andriamanitra androany raha misy mbola tsy narabaiko aloha dia misaotra ny tojo iranay taloza izy angelina halleloia sambatra be zay jesosy mananao miahana isan'andro halleloia mariny zany tsara iliriny halleloia mahafinaritra tianareo daholo zay nareo zay rehetra katolika taloha dia tia pialiny daholo petromesy nareo katolika teto taloha zao nareo efa eto amin'ny en ligne eto iza koa mbola tsy narabaiko teo iama efa narabaiko fe tahiny tompo iama mani mbola tsy narabaiko a tonga soa tahiny tompotsika menakavy mahatsiaro izy izy ranabavitody tsara be ny iriny halleloia ny hira katolika tena tsara tena hira tsara tena tsara ny hira katolika ny katolika maro sika eto na fiteranany azy metsiketsika mahafinaritra tsara na ny hira ohatr'izany mahatovitov fo halleloia ndao atsika hiditra amin'ny ten'andriamanitra ndao mpandrosotsika ny zokintsika zamina kamaradin'i jesosy a izy no hitondrantsika anaty ten'andriamanitra vita ny toroteniny a dia miveriny eto mamelapelatra ny ten'andriamanitra tahaka ny mahazatra ihany halleloia halleloia ndao ary melo finaritra daholo ary a tahiny tompo ranabavy zamina anao ny fitenenana pastera mivady miarahaba koa tsika tsiraray zay tafavoreto amin'izao vafoka fiambenina zao vafoka fiambenina zao tena fotoana ankafizintsika tena tiantsika tokoa riava malala zay hoentintsika no mevoninahitra ilay Andriamanitra raitra toa eto moa isika dia hian'ny tenin'Andriamanitra sokafintsika ny baiboly hitantsika ao amin'ny Samuela voalohany toko 7 andininy 5 ka hatramin'ny 9 Samuela voalohany toko 7 andininy 5 ka hatramin'ny 9 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy Samuela vorin'ny Israely rehetra ho any Mizipa dia hivafoka amin'ny Jehova ho anareo dia nivory tany Mizipa izy ary nanovy rano ka nandraraka izany teo anatrehan'i Jehova sady nifady hanina tamin'izany andro zany izy ka nanao hoe efa nanota tamin'i Jehova isika ary Samuela nitsara ny zanak'Israely tany Mizipa ary rehefa reny Filistiny fa efa vory tany Mizipa ny zanak'Israely dia niakitra hamely azy izy andrian'ny Filistina amen ny soramandry ny nampibebahan'i Samuela ny Israely sy ny nandrenesan'ny Filistina ary nitsarany Samuela ny Israely teto moa riava malala ao amin'ny tompo dia ny fifonana nataon'i Samuela ny zanak'Israely satria zanak'Israely teto riava malala dia nandeha tamin'ny lalan-kafa nanompo andriamanikafa dia andriamanitry Bala ny Astarita reo no andriamanikafa ny tompony zanak'Israely ka teto moa izy reo dia fantotry ny zanak'Israely fa ho avy ny Filistiny hamely azy andeha hanafika ny zanak'Israely teo zay vao nieritreritra zanak'Israely fa manana andriamanitra izy reo manana ilay mahery indrindra mihoatra ny andriamanikafa dia tapa-kevitra ny zanak'Israely fa hanatona mpaminany Samuela nitarena tamin'ny Samuela izy reo dia nananatra mafy zanak'Israely Samuela
mba hiverina amin'Andriamanitra ny fony zanak'Israely teto. Ary tena ny teny mafy mpaminany Samuela fa mba hanariny zanak'Israely reo andriamanikafa Bala sy Astarita. Noho ny fatahorana mafy tao anatin'ny zanak'Israely dia niheno mpaminany izy ireo. Nanaiky izay teny nitenenin'i Samuela ny zanak'Israely. Ho antsika koa ry hava-malala izay tonga eto manaraka fandaharana isanandro isanandro, miheno ny fananarana izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra mifandimby eto, dia aoka koa isika hieno ny fananarana hanaiky izay tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra. Satria ny fananarana hentin'izy irery hava-malala, fananarana andehanantsika amin'ilay tena lalam-pamonjena. Teto dia nitenenin'i Samuela ny zanak'Israely mba tena hanaiky hifona, hibebaka ny fahotana izay efa vitan'izy ireo. Dia tena nihenty ny zanak'Israely tena amin'ny fo feno fitiavan'Andriamanitra zany, fifonana zany. Nihenty ny zanak'Israely amin'ny fo feno fitiavana, fotony fahihona amin'Andriamanitra izy ireo. Tena manan'Andriamanitra mahery tokoa io zanak'Israely io. Niaiky ny heloka vitany ny zanak'Israely teto. Ary tena nihenon'Andriamanitra zany vavaka izany. Isika koa ry hava-malala tokony tena manaton'Andriamanitra atsika. Tena mifona amin'ny fontsika tony. Mifona amin'ny fontsika manaiky fa tena diso eo anatrehan'Andriamanitra. Ary aoka koa isika mba ataontsika ao anatintsika, apetrakatsika ao anatintsika ny fataponantsika ilay Andriamanitra. Mba hahatonga tsika tsy hanaonao foana eky, mba hahatonga tsika eo amin'ny fifonana izay fataontsika, fibebahana izay hoentintsika eo anatrehan'Andriamanitra, hoentintsika fa tena tahorantsika io Jehova io. Ary tena ataontsika ho an-tsena miheno ny vavaka izay asandratra antsika io Andriamanitra tompontsika io. Satria maninona ry havako, te ho voavena ny helokantsika, te ho maniry antsika koraisin'i Jesosy Kristy ilay fifonana izay asandratra antsika eo anatrehany. Teto zanak'Israely tena nanaiky tamin'ny fo, nanaiky tena fitiavan'izy ireo l'Andriamanitra, hiala amin'ilay fanompony sampy, hitodika tsara amin'ilay lalamarina, tena fonina hihona amin'ilay Andriamanitra. Ry hava-malala ko amin'ny tompo. Teto Filistina ry havo, tena niomana handeha hamely ny zanak'Israely, hanafika ny zanak'Israely. Ary tena nisy moral ny Filistina satria izy ireo dia olona ranjanona ho ny tenin'Andriamanitra sady vaventy. Ny zanak'Israely moa raha maharanofo jerena dia kely eo anatrehan'ny Filistina. Raha hen'ny Filistina fa tena hiakatra andro hiakaran'ny Filistina, hen'ny zanak'Israely azafady fa hiakatra ny Filistina andeha mely azy, tena raiky tahatra izy ireo. Dia nanatina Samuela tsy mitsatra ny teny Samuela, tena niangavy ny Samuela satria raiky tahatra fa ho avy ny Filistina hamely. Dia nitaraina tamin'ny Samuela sy ry Samuela, tena aza mitsatra mivavaka ho anay, mangatana amin'ilay Andriamanitra mba tena hamaly ny Filistina ilay Andriamanitra tompontsika, fa tena matahatra zahay, aza mitsatra mangataka vavaka amin'ilay Andriamanitra, aza mitsatra mifona ho anay ry mpaminany Samuela. Ny heno ny fitarainan'ny zanak'Israely moa Samuela, dia nitaraina teo anatrehan'i Jehova Samuela, nangatika teo anatrehan'i Jehova Samuela mba
tsy hamely ny zanak'Israely ny Filistina. Dia naka zanak'ondry mbola minono hoy ny tenin'Andriamanitra Samuela, ka nanatitra azy ho fanatitra dorana ho an'i Jehova. Dia nitaraina tamin'i Jehova ho an'ny zanak'Israely Samuela. Ary Jehova tena niheno ny fitaraina izay nasandratry Samuela. Halleluja! Ho anao koa ry hava-malala, raha tena vonina hanatona an'Andriamanitra, raha tena hitaraina eo anatrehan'Andriamanitra ianao, hifona, hibebaka, dia miheno ny vavaka sandratra io Andriamanitra tompontsika io. Fa isika zany tokony tena hijery ny fahalebiazany io Andriamanitra zay tompontsika io, fa tsy hijery ny fahalebiazany le fahavalo zay manatrika atsika isika, tsy hijery le faratsina ireo adversaire manodidina anao ianao, fa jereva le fahalebiazany le Andriamanitra tomponao, fa hiheno ny vavaka sandratrao azy, hiheno ny fifona sy ny fibebahana zay asandratrao io Andriamanitra io. Teto ry hava-malala, raha mbola nanatitra fanatitra hodorana Samuela, dia nanatona ireo Filistina hamely ny zanak'Israely. Tamin'io fotoana io mihitsy Jehova dia nampikotrokorana mafy tamin'ny Filistina, dia nampifanaritika ny Filistina io Andriamanitra tompony zanak'Israely io. Ary dia tena nandositra, natahatra ny Filistina, tsy nazaka teo anatrehan'ny zanak'Israely ny fahalebiazany maharanofo zareo, fa tena natahatra le kotrokorana alefan'io Andriamanitra io. Dia vaky nandositra ny Filistina, dia nanenjika ny Filistina ny lehilahy teo amin'ny Israely, mba hialany ireo Filistina tao Mizipa. Tena nandositra vaky nandositra ny Filistina ry hava-malala, nanenjika ireo lehilahy tao amin'ny Israely, mandra-pahatonga tao ambanin'ny Betikara hoy ny tenin'Andriamanitra. Ho atsika koa, handositranao i fahavalonao io, handositranao izy, satria mahery loatra eo Andriamanitra, afaka mandatsika le kotrokorana mba hiandosirana le fahavalonao. Tsy hitanao maso ry hava-malala, fanjaran'le Andriamanitra namela ny helikao sy ny fahavalonao no ady. Jehova ny tompony ady, fa tsy anao. Teto nge, mino sy matoky za fa zanak'Israely, tsy naheno le kotrokorane, tsy naheno le kotrobaratra, fa i Filistina irerino naheno zany kotrobaratra izany, nahatonga izy ireo nandositra, nanarika tato farany zanak'Israely, namely ny Filistina zany. Dia tena mahery io Andriamanitra io ry hava-malala, tena mahagagy io Andriamanitra io raha tena hoentinao amin'ny finoana, tena feno fitiavanao Andriamanitra, no hentinao manompo azy, no hentinao manatona azy, no hentinao miankohika eo anatrehany. Ary tamin'izany andro zany hoy ny tenin'Andriamanitra dia nanaova Samuela tsangam-bato io toerany nandosirany Filistina io. Dia naoriny teo le tsangam-bato ho fahatsiarovana mandrakizay, satria efa nivonjeny Jehova teo ampelantanan'ny Filistina zanak'Israely. Ho antsika koa izay manatona an'Andriamanitra, ho antsika koa izay efa nibebaka, efa nifona, nanaiky fitondran'Andriamanitra, isika hanao tsangam-bato eo anatrehan'Andriamanitra, ianao dia tena hanao voady eo anatrehan'Andriamanitra satria efa navelany helikao, efa nitahy anao izy, ary ianao hizotra amin'ilay lalana efa namonjenanao. Ataovy tsangam-bato ry hava-malala, manao voady eo anatrehan'Andriamanitra, ao amponao sy Andriamanitra, zany le sekrenao sy Andriamanitra ririhany, satria efa navelany helikao, efa nivonjeny ianao teo ampelantanan'ireo fahavalonao. Ry hava-malala, ka io fontsika io tena ho lasa kobabon'Andriamanitra, omeo azy, fa te hamonjy anao l'Andriamanitra,
tia hampiverina amin'ny fitiavana voalohan'Andriamanitra fa ny anjaranao ny manatinazy anjaranao maneky dia ny hiaiky ny heloka vitanao teo anatrehan'Andriamanitra. Davida misy fotoana Davida ao amin'ny salamo faraiky amin'ny 50 dia zany lany Davida teo amin'ny fanetrentena ny aiky ny heloka vitany foana Davida ao amin'ny salamo zany. Ho antsika koa okisika heloka hiaiky ny heloka vitantsika fa tsy hanamariny teny ao anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy marina isika na dia ray aza fa ny ananantsika le mba hihoanantsika amin'Andriamanitra manesitra lay efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra dia isika miaiky ny heloka vitantsika rehava malala. Dia misaona an'Andriamanitra fa mbola mamela ny helokosika izy am'izao andro faran'izao. Mbola manaiky ny fibebahana sy ny fifonina zay ataontsika Andriamanitra. Fa aokatsika tsapatena tsy ahmerina intsony le fahotana eky. Mba miezika zay nisika manalavitra le fahotana. Miezika tsika manalavitra le tsy fahamarinana. Mba miezika sika manakaiky le Andriamanitra. Rehefa niravan'Andriamanitra ny hevitra mampisaraka atsika aminy. Dia mba oka hitohy foiky zany mba hitohy fandray amin'Andriamanitra isika. Aza tsanga neky rehava malala le hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Ezaho hanalavitra io hevitra mampisaraka amin'Andriamanitra fa le lalana efa nitohizan'Andriamanitra taminao, efa navela ny helokao, ny resiny ny fofonina zay naterinao, dia hitohy mandrakizay ny fandraisanao amin'Andriamanitra. Zany ny teny ny hendriko teto rehava malala dia averintsika ho an'Andriamanitra irery hany voninahitra fa mendrika azy loatra zany. Halleluja. Amen. Halleluja. Mankasitraka indrindra andranambavitsika Samina kamaradin' Jesosy tsika tao anatin'izany tenin'Andriamanitra zay nentin'izany. Andriamanitra manakile pasoavana maro fitianao dia mitombosa mitombo fa soavana trany dia ampiasanao hatrany any Jehova Andriamanitra. Dia misaotra koa tsaky nefa nisy fotoana nankasitraka amin'ny fitito sao dia adiniko mankasitraka anareo mirahavavy sahady tamin'ny asan'Andriamanitra zay natao rehetra na afaka fanomboana na nitory-teny dia Jesosy amaly fitianareo. Misaotra anareo rehetra ihany koa mankasitraka azy ireo fa mampahery azy foana ny fankasitrahana zay ataonareo mampahery an'izy ireo ka dia tahiny ny tompo isika menakavy. Halleluja. Samuela voalohany toko 7 ny 5:5 moa no vakily fa za kosa amaky manontolo. Ny Samuela voalohany toko 7 5:7 nandresantsika fampahirezana ao anaty famelabelarana amin'ity androany ity. Samuela voalohany toko 7 5:7 ndio vakiko manontolo amin'ity androany ity. Vakitsika miandalana andresantsika fampahirezana. Halleluja. Tsy haiko raha misy vola tsy voaravako nareo reo raha efa voaravako tao nambinina tsiry amboaramiel le tao avy eto Frantsa tahiny Jesosy tonga soa i soameva avy eto Frantsa efa voateniko minamina tsy haiko na Koweto moa izy raha tsy diso minamina tonga soa Bert Sava Kowety zay daholo mety vola tsy voaravako isika rehetrarehetra. Halleluja. Samuela voalohany toko 7 ary 2 ny Soramany dia nampibebahany Samuela ny Israely sy nandresen'ny Filistina ary nitsarany Samuela ny Israely amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hatramin'izany andro zany dia nitoetra ela tany Kiriata Jearima ny fiaran'i Jehova dia 20 taona ary ny taranak'Israely rehetra nalahelo an'i Jehova. Janona kely lotika. Ny fiaran'ny fanekena moa avy na fiaran'i Jehova tamin'izany andro zany dia endriky ny fanatrehan'Andriamanitra ary tena ninono ny zanak'Israely mihitsy fa ao anatin'ny fiara io misy an'i Jehova. Dia rehefa eo io fiara io dia tena mino mihitsy azy zareo hoe tena manatrika eo Jehova. Fa tamin'ity fotoana ity nandritra ny 20 taona dia lavitra ny Israely.
satria dia nitoetra ela tany Kiriata Jearimo lavitra ny Jerosalema zany ny fiaran'i Jehova 20 taona izy tany tsy niakatra teo Jerosalema ny fiaran'ny fanekena nitran'ny 20 taona zany hoe tahaka ny hoe tafasaraka tamin'Andriamanitra zany ny zanak'Israely nandritran'ny 20 taona mafy zany ary jereo tsara zavatra voalaza fa ny taranak'Israely rehetra dia nalahelo an'i Jehova. Io Jehova io ry havana tsy mora ny misaraka amin'izy io. Nalahelo ianao hoe ndry an'izay Jehova. Mampirahingary havana io fotoana tsy rahantsika amin'Andriamanitra io mampirahingary havana io fotoana tena tsapanao io tsy misy Andriamanitra io ny fiainanao tafasaraka tamin'Andriamanitra mangatsitsika ara-panahy io tena teneniko anareo fa nalahelo ny zanak'Israely ary ny zavatra mahafinaritra amin'Andriamanitra dia zao rehefa ohatra tsika miaraka amin'Andriamanitra hafa dia ohatry ny misy fifaliana zany ohatry ny fa nefa raha tsika tsy maintsy alahelo an'i Jehova ihany satria hita hoe tsy ampy hita hoe misy zavatra tsy ampy tsy afaka omen'ireo Andriamanitra hafa satria ny zanak'Israely mantsy tamin'izany dia nanompo Andriamanitra hafa Andriamanitra hafa maro miampy ny Astarta anaran'Andriamanitra zany Astarta izany. Ny atsapana zany eto fa tena tsisy ohatran'Andriamanitra tsisy tahaka ny Jehova nanan'Andriamanitra hafa sy Astarta ihany ny olona fa misy zavatra tsy fenon'ireo ao amin'ny Jehova rery ny ahitana azy ary mahatonga ny zanak'Israely nalahelo an'i Jehova. Rehefa ohatra tsika misy fotoana hony Israely tena malahelo an'i Jehova zany ny afantarana fa efa tafaray amin'ny Jehova ianao raha nabavy Israely. Misy olona nge tsy miraharaha zany kaefenary ny olona rehetra ny alahelo zany tsy malahelo an'i Jehova zany tsy ny olona rehetra nohatra zany fa zay olona efa nahita nahatsapa zany fahasoavana miaraka amin'izany dia malahelo ary ny olona rehefa miaraka amin'ny Jehova kosa tsy misy malahelo sampy zany ndry an'izay Astarta malahelo an'ny Astarta rehetra fa dia Jehova foana ve ny vavahantsika temba ditraditra kely amin'ny Astarta any fa teto zany dia nalahelo an'i Jehova ny olona ary io alahelo an'i Jehova io manembonembona an'io tsika rehefa retsika fa ohatry ny atrika zavatra tian'ny olona manompo sampy fa rehefa tena hiatrika zavatra mafy malahelo an'i Jehova ihany ny olona tia Jehova rery mahavita an'ity zavatra ty. Raha olona aloha avy rehefa niaraka tamin'Andriamanitra no lasa manompo sampy ndry mahafinaritra reto zany mahafinaritra be mihitsy zany indray hono tojo andany dia voakasika be eritreritra an'i Jehova izy dia toritovy fo misy fotoana tena te hivavaka be ho izy soameva. Halleloia. Mankafy miaraka aminy mihitsy ndry mahafinaritra zany ndraiky izy fa toy izo ny zanak'Israely efa zatra ny Jehova fa niala nanandrana niala dia nalahelo an'i Jehova ary ny tena fotoana alelovana an'i Jehova mahafantatrareo eo amin'ilay fotoana nanomboka tsinjonao fa hisy ady lalovana nanomboka tsinjonao fa manangasangany ny ady Jehova ny alelovanao voalohany satria zao tadidinao fa ninona ady nalovanao ka niaraka tamin'i Jehova ianao dia tia ianao mbola tsy resy anady marina zany sady izo sa efa betsaka taminareo reo ngamba nanompo sampy za aloha isorako an'Andriamanitra za mbola tsy nanompo sampy hatramin'izay niainako isorako an'Andriamanitra zavatra hafa indray ny ady ny ditra sy ny fahotana fa za ndray mbola tsy nanompo sampy fa zay rehetra nanompo sampy taminareo teo efa nalain'ny sampy baraka angenareo efa natsiaro resy angenareo natsiaro resy didiko nisy olona nanana ady zay teny amin'ny tribonaly nanompo sampy fa voamenika atra ny voamena alain'ny sampy baraka mihitsy
eo ny alelovantsika ny Jehova satria Jehova tsy mba manala baraka atsika ary Jehova tena momba atsika ary Jehova tena miado atsika ary averiko aminareo foana fa misy fotoana ary tsika hoa diso tsika fa rehefa Jehova no eo de mbola omeny rariny any tsika na de diso aza samby de tsy ampalahelo ry havana inga ry havana ny sampy mavita zavatra matonga ny zanak'Israely ry havana niaraka tamin'ny Andriamanitra fa sy ny Satana isy fifaliana kely any tao fa tsy ampy ry havana tsy maintsy misy foana hoe ty zavatra ty atsiarovako any Jehova ty ity zavatra ty Jehova rera mahay an'io de rary nalahelo roapolo taona tsisy dia tanany Jehova teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely roapolo taona tsisy dia tanany Jehova teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely nalahelo ny zanak'Israely any zay Jehova reto manana ny Jehova ary reto nareo reto tsy mba mahatsiaro antsika le vavaka taloha sady mijery le sampy eo an-trano any tsy matadidinareo ve reto tsika taloha vavaka de toritory fobe tsika satria teo Jehova tadidinay tokory dada tadidinay tokory tadidinareo ve tsika le teo ampisakafoanina de tena toritory fobe tsika ny vavaka de samy mifampitantareo ary tadidinareo ve reto amintsika le nandalo ady be iny de tsy takon'ny reto hoe avaiza le falimbavaka tamin'ny aniny iny aiza nefa tsika am'izao manontany kisy fambaiza tokoa Jehova ary tadasine dry any Kiriata Jearim izy rakizy any izy fa tsy i Jehova ry havana marina mihitsy zany totsy mihitsy vozika teneniko amin'ny sabaty tsika alahelohan'ny Jehova aleloia etretinareo Jehova de zao ny toetran'Andriamanitra Jehova mahay makasisiny Jehova mahay miala amin'ny fotoana zany hitan'Andriamanitra inona moa natonga n'Andriamanitra nijanona teny alavitra teny ary tsy naniraka olona hitondra ny fiarahany fanekena hiakatra ao Jerosalema satria fantany fa tao Jerosalema tao amin'ny zanak'Israely efa nisy ny solon'ny toerany tao lasa ny Astarta ny toerak'osy Jehova alao zahapijanona teny ny Jehova tsika io ny mampiavaka an'izy io tsy mba misisika io ny devoly ny mila delivrena vao miala fa ny Jehova Andriamanitsika mahay miala fotsiny izy hitany fotsiny ianao ohatrany tsy de ao ianao ohatrany tsy de ilainao izy de manaja teny izy de miala izy tsy mbola nisy mihitsy zany hoe ndao delivreny Jesosy fa ohatrany mifikitra be amintsika tadiny tantara tany amin'ny tononkirany Solomon nandondona le malalany de ny insiste neka hamony trano na rehefa natao lavaka ny tanana amovaravarana fa rehefa tsy vovo rehefa tsisy namo de olile ozy le natory lasa izy amin'ny malalako teo izy efa lasa satria maninona zay toetran'Andriamanitra Andriamanitra rany ry havana amin'ny fotoana eo amin'ny fiainatsika misy andriamanika hafa sy Astarta manompo andriamanika hafa tsika de aza manahy ianao tsy Jehova misy teny andany hoe Jehova mba mandeha kely fa aloha zay sy ny Astarta reto tonga Jehova te mijanona izy mijanona eny Kiriata Jearim lavitra zany ary io tsy maintsy ny olona ihany ny alahelo voalohany Jehova ingery havana manana occupation tena teneniko atsika Jehova ingery havana raha mijanona rireny izy anjely analikisa nge miaraka amin'ny Jehova any maheno feo ananjely mideranga izy tsika nge raha ohatra tsika tsy ideran'Andriamanitra hoe sara tena salolo tsy ideran'Andriamanitra sika androany ndraiky izy fa tsy zay de ideran'io foana tsika tsy problème an'Andriamanitra mandavataona andro aman'alina tsisy fitsarana miderany Jehova ny anjely eo an-danitra ao manompo sy manohy makatohany Jehova ny olona ao an-danitra ao olona ao an-danitra zany efa tsisy kianina tsika nge mbola be kianina ka itsika raha ohatra tsika hoe misy variana amin'ny zavatra hafa de Jehova mijanona ery fa tsy matiantoka Jehova mahafinaritra daholo ny mamaky ny commentaire anareo
ny andalana eno ny lovlia anaty le tomobile kely tsaratarekelyn'izay a alleloia de meno ira latsatranomaso kely ty ndry za koa manao ohatran'izay anao zay le manompo maso za zao androany teneniko anareo a nandeha kely androany de neno ira koa ohatran'izany andrapave lovely zany de misy ira nenoko zay de latsaky andramaso mba ho zareko anareo amin'ny groupe zay izy zay rehefa aveo satria ho zay mantsy mampino ho zareko amin'ny groupe aty fa asiko dika teny kely aloha nitomany arevana neno an'le hira de nitomany be a de nalefako tamin'ny mampionina le hira de nitomany koa mampionina neno an'le izy satria ton'le hira de ohatr'izao sady izy a country le hira country zay misy le feona mandoline kely ka za de tena mpakafy country be a de bakira country de zao ton'le hira hoe Jehova za ozy izy a eritretin'olona hoe mahantra de ny olona izy mieritreritra hoe tsy manana ninina ako fa nefa ozy izy tena diso ry zareo Jehova tsy hitandreo mihitsy ny fifaliana ato anatin'ny foko manana anao ozy izy za ozy izy Jehova rehefa manana tafo aho ozy izy a andrin'ny lohako de manana toerana tsara ahitako tory de manana tafo manarona ny lohako de manana kiraro amin'ny tongotro de manana sakafo ambony latabatro indrindrindrindra za tianao zany ny atao hoe fitahiana ozy izy de misaotra anao ny amin'ny fitahina de mamira ndray le vehivavy hoe za ozy izy Andriamanitra tsy mba mpanan-karena ira amerikana nefa tsy hoe ira malagasy a tsy mba mpanan-karena ozy izy ary ny akanjoko ozy izy a tsy mba misy lafo vidy fa zao nke ozy izy Jehova e zany efa manana anao ozy izy ary rehefa manana anao a de tianao a de zany nke ozy izy ny zava-dehibe nefa tsy tsapan'ireo olona mieritreritra eo fa za mahantra tsy tsapany mihitsy zany efa nanako anao tomany eo zareo ny andalina neno an'le hira ohatra nareo io mihitsy hoe voakasika ny fo hoe Jehova endreza ny fitahianao amin'ny fiainanay tokoa de ny fanananay anao halleloia ny fananako anao ny fananantsika an'Andriamanitra ny tena fitahiana eo amin'ny fiaina zay jereo izy izy ny kitongotra sinao kiraro lahatsaka atrozamasa de jery ny kiraro anao voka Jehova sotra ozy izy mpanitongotra ia sinao kiraro menao kiraro eo ambony latabatra sinao sakafo menao tafo a tinina mozy izy ny zavatra ilaiko nefa za koa indrindrindrindra za nge tianao e tomany ohatranareo reo any neno an'izany izy zany ka zao ry havana malala amin'ny fotoantsika zareko amin'ny groupe misy tozy reve sady tsara zany izy zany a de Jehova zany amin'ny fotoantsika mironany amin'ny andriamanikafa de miala fotsiny Jehova atakataka fa olony dehibe ozy izy Jehova de nalahelo ny zanak'Israely tsapany fa tsy mitondra makaiza ny sampy tsy mitondra makaiza ny andriamanikafa fa le andriamanitra anankiray ngeza be ihany mahafinaritra be daholo ny toeponareo zany eny ampitsangatsanganana ozy izy ranabavy Marie Charline tamin'ny andito paka de latsatra maso azy sady nandriry evangelika ndry atiny sotra ny Jehova fa nanivadika ramba ny sotra koa sady nanganoany sotra Jehova menao famia ozy izy a de menao akanjo sy kiraro sakafo sy toerana toriny de indrindra mofa tianao a sotra azy mamy zay le tonikira halleloia la tsy tapahan'ny Facebook iny tena nalefako kely teo inonareo fa matahotritsika so de tapahan'ny Facebook halleloia de zao ny tenin'ny Samuela fantatry Samuela zany a hitan'ny Samuela tsy nina teo ny ala tsy hoe ny ala fa izy eo Samuela tsy niala an'Andriamanitra Samuela tsy namonjy tsy nanao tsy nanompo Andriamanikafa Samuela Jehova na de nijanona teny ary ny fiarany fanekena tsy nitsahatra namangy an'ny Samuela tsy eo satria Jehova nanompo an'Andriamanitra halleloia de hitan'ny Samuela ny alahelo ny zanak'Israely de ozy Samuela zao ary andiny fatelo ary ozy Samuela tamin'ny tanàn'Israely rehetra
raha miverina amin'ny Jehovah amin'ny fonareo rehetra tokoa ary ianareo dia ary hiala aminareo ny andriamanitra hafa sy ireo Astarta dia hampiomany ny fonareo ho an'i Jehovah ary aoka izy ihany no tomponareo dia hamonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. Io le problème. Hitanareo ny nahatonga ny zanak'Israely nalelo an'i Jehovah ho avy ny Filistina. Ho avy ny Filistina. Amin'ny fotoana iavian'ny Filistina samy mahatsiaro an'i Jehovah ataony olona. Alléluia. Mety hisy amintsika tokoa angamba tafasaraka tamin'Andriamanitra. Nangatsitsika tsika tao ao. Fa ino tazatsika manangasanga ny Filistina anafika atsika, ny fahavalo anafika atsika. Ho avy ny olana, ho avy ny ady, ho avy ny krizy. Dia inona amin'ny zavatra mitranga? Io tsika fa manomboka malelo an'i Jehovah. Ary zany miteny anao, misaoran'Andriamanitra raha malelo an'i Jehovah ianao ao anatin'izany. Efa nanandrana ny famonjen'i Jehovah ianao ary tsaroanao zany. Izy hoe ndry tsaroko. Rehefa nisy Filistina taloha, zany araka tamin'i Jehovah, tsy nanatahotra ny amin'ny Filistina. Fa ankehitriny ho amin'ny Filistina, inona ny eto tanako? Astarta. Tsy misy. Ny Filistina koa tompoko manan'Andriamanitra hafa. Ary raha samy Andriamanitra hafa ny miady dia sabatra sy soavaly sisa no mikônty eo. Ka ny zanak'Israely raha resaka soavaly sy kalesy dia resy nisany. Amen. Hoy Samuel raha miverina amin'ny Jehovah nareo dia izao. Raha miverina amin'ny Jehovah amin'ny fonareo rehetra nareo dia ary hiala aminareo ny Andriamanitra hafa sy ireo Astarta dia hampiomany ny fonareo an'i Jehovah. Ary aoka izy ihany no tomponareo dia hamonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. Ohatra ny tsy teo 14 dia nanary ny Bala sy Astarta ny zanak'Israely ka nompo an'i Jehovah irery ihany. Zao anefa hozy izy Samuel. 15. Ary hoy Samuel, vory ny Israely rehetra ho an'ny Mispa dia hivavaka amin'ny Jehovah ho anareo zany. Dia nivory tany Mispa izy ary nanovo rano ka nandaraka izany teo anatrehan'i Jehovah sady nifady anila tamin'izany andro zany ka no hoe efa nilota tamin'i Jehovah isika. Ary Samuel nitsara ny zanak'Israely tany Mispa. Nentin'ny Samuel zany ny olona ho eny Mispa. Inona hoy ny Mispa? Ny dikany hoe Mispa dia hoe tilikambo fitazanana na hoe tilikambo fiarovana. Ny atao hoe Mispa dia tanàna vitsivitsy mitambatra eny an-tampokavoana. Eny an-tampokavoana zany ny miorina ny tanàna vitsivitsy mitambatra eo amin'ilay atao hoe Mispa eny an-tampokavoana. Rehefa eo amin'ny Mispa ny olona dia matazana ny ety amin'ny lohasa, matazana ny eny rehetra eny. Any hoe fitazanana. Any hoe avy eo amin'ny Mispa zany ianao, hitanao daholo hoe iny fa taminy avy any veratra, iny fa taminy avy any atsimo, reny ny avy any atsinanana, mitazana avy eny ambony ianao dia mahita ny manodidina. Ny antony nitondrany Samuel ny olona teny mba ho hitan'ny olona tokoa fa ireny ny Filistina fatany. Zafady. Ireny ny fahavalo fa tonga. Isika mahatsiravana rehefa tena atao hitantsika tokoa hoe zao ny zavatra mitranga, io ny olana, io ny ady vome misesika kokoa, vome tsika ino ohatrany hoe magnosika atsika kokoa, vome tena hitady an'Andriamanitra bebe kokoa satria efa akaiky ny olana. Tahiny tompo raha baka nana, tahiny tompo ihany koa mino raja. Tonga sonareo. Dia mivoriny teny Mispa ny olona. Fa inona natao teny Mispa? Sady mijery ny manodidina ihany ianao, mijery fa reny rehefa manomboka tonga ny Filistina. Inona zany ny atao amin'ny fotoana hitanao hoe rehefa manomboka tonga ny Filistina. Ilonareo ty. Hoy izy Samuel, vory ny Israely rehetra ho an'ny Mispa dia hivavaka amin'ny Jehovah ho anareo za. 15. Dia nivory tany Mispa izy ary nanovo rano ka nandaraka izany teo anatrehan'i Jehovah sady nifady anina tamin'izany andro zany. Teto zany dia zao. Hozy izy Samuel, ndao any Mispa fa hivavaka ao anareo anatrehan'i Jehovah. Ny tena marina, tsy hoe hoentina mbavaka fotsiny reto olona ireto, ny zanak'Israely, fa hivavaka ihany koa.
misy olona miankina amin'ny fitondranam-bavaka fa izy tsy mivavaka. Misy olona miankina amin'ny fitondranam-bavaka fa teto tsy ampitsony ny fitondranam-bavaka fa tsy maintsy ireo olo ireo ny rotsaka an'inona nanovo rano. Inona zany manovo rano? Mangady. Tena hoe mangady hery, mangady miprise eo izy tsika tena manao mangady lavadrano. Zany mangady zany tena tsy vita 2 minitra zany na 5 minitra fa tena mivavaka mitady an'Andriamanitra. Zany ny atao hoe nanovo rano. Dia inona natao rehefa nandraraka izany teo anatrehan'Jehova? Le rano azo, le hery azo, le fotorotoro hita tao anaty fiavahana nararaka teo amin'ny izany teo anatrehan'i Jehova. Zany nandraraka izany ranomaso nararaka io. Isika rehefa mivavaka mitady an'Andriamanitra, rehefa mangady, rehefa manino moa? Rehefa manovo dia mahazo tsika. Ary ny fotoam-bavaka tena réussi indrindra ny havana rehefa mandoalika mivavaka ianao, rehefa manomboka latsaka io ranomasonao io. Satria mahatonga ny ranomasonao latsaka io dia voatsindron'Andriamanitra ny fonao. Io le tiako tenenina teo raha latojo amin'ny sabaty tsika anao an'io. Hiakatra eo misy pa tsika amin'ny sabaty ao anaty commencement dia hanovo rano isika. Io le zavatra tiako tenenina teo. Hiakatra eo ny titran'ny commencement atsika raha latojo amin'ny sabata, ampatsahivana kely amin'ny azafady, hivory ao misy pa tsika dia hanovo rano isika dia handraraka an'izany eo anatrehan'i Jehova sady ny fadianana. Hony Job 40 vakitsika kely jery kely momba izay mandraraka izay tsika. Job 40 andiny 20 tapany 2 ndao vakitsika. Job 40 andiny 20 na dia miome azy ary ny sakaizako dia mamariny ranomaso anatrehan'Andriamanitra kosa. Mamarina ny amodikan'izany mivavaka ny ranomaso ozy erika. Mamarina zany mivarina. Misy ranomaso zany dia avaritsika, avarina eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mitomany tsika tsy takatsika mitomany manao ranomaso tokatolo dia mitomany amin'ny vehivavy na mitomany amin'ny fianakaviana na mitomany amin'ny dadabe efa lasa korazana. Misy fotoana zay amin'ny fianakaviana misy ira zay ira faharoa amin'ny firana FFPM. Ny sarany zanary. Iny dia iranay fianakaviana efa trany aloha be tany. Dia rehefa misy événement fianakavianay na fahoriana na fifaliana ninonninona misy fotoam-bavaka dia efa hay tsisy tsy mahay manomboka any amin'ny kely sy madinika ndraiky hatramin'ny anitra indrindra hoe ataovy ira faharoa. Rehefa ataony ira faharoa dia mitomany daholo. Tamin'ny voalohany tamin'izay mbola kely tsy fantatra hoe inona ary mahatonga an'ireto olona reto mitomany. Tonga dia mitomany daholo ny fianakaviana vao atao iny ira faharoa iny. Ira faharoa na andeha ho any andafy ny havana na hoaiza dia ataony ira faharoa dia mitomany daholo ny fianakaviana. Dia taty ariny zay hatramin'izao zay na izany zaontsika miteny zao misy fotoana izy iny atao dia misondrotra be anaty kampitomany. Dia le izy nefa tamin'ny taloha tsy hoe malahelo an'Andriamanitra sindry an'izay Jehova misaorana Jehova fa malahelo an'ireo fianakaviana efa lasa rehetrarehetra taloha satria ira-pianakaviana lasa ira-pianakaviana ny ira faharoa. Zay zany le izy le mamarina ny ranomaso tsy mamarina ny ranomaso amin'ny fianakaviana hoy Job fa mamarina ny ranomasoko. Maninona? Manao le Job teo mamarina ny ranomaso eo anatrehan'Andriamanitra kosa. Zay zany le izy mangady ianao dia mahita an'le rano ianao dia avoakanao eny amin'ny masonao araraka eo amin'ny Jehova. Ozy izy ny salamo mbola zay ihany. Salamo 2:7 vakitsika. Salamo 2:7 andiny 7. Ny tena ny ranomasoko ny fiahiko andramonalina amin'ny anaovana mandrakizay hoe aiza zay Andriamanitra ao. Ranomaso. Zava-dehibe ranomaso rehefa miaraka amin'Andriamanitra.
mba mangata ianao fototory ianao zay tsy mbola nitomany zany ianao nivavaka rehefa tena mifandriaman'andriamanitra le mahafoby ireny mba angatao ihany tompo mba mioa le fotoritory fa zava-dehibe n'andriamanitra io ranomasontsika io a Samuela voalohany toko voalohany ahoana izy mamany Samuela toko voalohany andiny fa 5 ozy izy hely mpaminany mandra-pahoviana ny mama ianao esory aminao ny divay ianao andiny fa 5 tena maly anaka anao hoe tsy toko vehivavy malahery fanahy fa tsy misotro divay nataoko an-tsekoly fa mamoaka ny atao-poko anatrehan'i Jehovah ivelona fa manao ranomaso toaka ivelona fa mamy tsy mamy izy fa mamoaka ny ao am-pony teo anatrehan'i Jehovah io le voalazan'ny ten'Andriamanitra avakitsika teo manino azy izy aizy izy teo nanovo rano tena andraraka zany nanovo tao anaty vavaka tena andraraka an'izany tanaty fotorotoro salama fahenina andiny fahenina ahoana izy tena Andriamanitra efa sasatry ny miseto mampitsikafina ny farafarako isan-kalina ahako sady mampondranomaso ny fandrinako mba azonareo tsaina le zany ohatrany ahoana izany ranomaso ny tenenin'ny Davida zany mampitsingevana ozy izy mampitsikafina ny farafarako isan'alina ary mamompon-dranomaso fandrinan'ny Davida zany tena feno ranomaso otsaky ny ranomaso solona mihitsy ny dra satria maninona otsaky ny ranomaso zay le zavatra tenenin'ny tenin'Andriamanitra nanovo izy tena andraraka zany teo anatrehan'Jehova sady ny fadianina tamin'izany andro zany sady nanao efa nanota tamin'ny bebaka zany io fibebahana zany io fibebahana io marina mihitsy ny tenin'ny Ravabary tany avy ny olona dala za tamin'izao vonitra nandeha nivavaka tany amin'ny fifazam-panao ohatran'izao de kakabea de tsisy vavaka niditra tamin'ny lohako favarina fotsiny mijery olona mitomany inona ro zany zao retolo reto feo zany zao misy trosotra anahy daholo de mitomany fa tsy mbola fantatry hoe tsy nitrosany mampitomany fa io Jehovah Andriamanitra io rehefa tafaray amin'io ianao ny fonao ny kasiany voalohany ary na olona tena mafo ianao rehefa Andriamanitra miona aminao raraka ianao riavana raraka ianao ary ty zavatra ty de zao zava-dehibe teo amin'ny zanak'Israely ny fiverenana amin'Andriamanitra zany tsy vita fa za iverina io ary afa miverina fa ny fiverenana amin'Andriamanitra arahan'ireo hetsika ireo nanovo rano tena andraraka zany teo anatrehan'Jehova sady ny fadianina sady ny teny efa nanozata ny bebaka ny aiky ny ratsy natao de ny bebaka teo anatrehan'Andriamanitra Andriamanitra tena nanao ahy tena diso a Jehova ary Samuela ny tsara ny zanak'Israely tao Mispa ny tsara zany ny ambiny nareo renge zao tsara ina tao tsika renge zao andeo ataotsika hoe ny pastera de mitsara ny ondretiny mitsara ohatra zany ohatra ny mpinevitsika zao de misy Samuela anankiray mitsara anazy ina moa dika le mitsara manara-maso mijery hoe sao de mbola tsy tafaverina ianao ty mijery hoe sao de tsy manovo rano sao de tsy mandraraka zany tompo sy ny tompo sao de tsy mibevaka ianao zany angeny le mitsara za zany zao amin'ireo groupe zay maharesy hoe zany zay mivady zao mitsara an'ireo zay midikany tsara tsy hoe mijuge hoe mitsaratsara zay ianao zany fa mijery manara-maso halleloia zany tompona vavy raja tafandriamandry ianao raha lobaty de raha pitso tsika mio halleloia amen andiny fa fito hiditra amin'ny tantaritsika ary rehefa ren'ny Filistina fa efa vory tao Mispa zanak'Israely de niakatra mely azy ireo andrinan'ny Filistina anonona le zany zanak'Israely de raiky tahotra izy noho ny Filistina toy io zanak'Israely tamin'ny Samuely aza mitsahatra mitaraina amin'ny Jehovah Andriamanitsika ho anay ianao mba hamonjena anay amin'ny tanan'ny Filistina zao zany
tajany ny filistina am'zay reo fa eo misy reo daholo reo ambony reo zareo reo fa andao ekarana. Misy information tsy fantatry ny filistina teto. Ny filistina alohan'ny anafianany zanak'Israely de taka ny mpitaritafika rehetrarehetra ihany. Ny mpitaritafika tena mahay de mpitaritafika mahafantatra ny fahavalony. Tareny amin'ireny hoe ohatra lalao baolina kitra reny de misy staff, misy tena ekipa anankiray zany tsy milalao baolina fa miaraka amin'ny mpanazatra de mijery fotsiny. Ohatra zany hoe contre baolina kitra zany ohatra hoe France sy Allemagne ohatra. De ny staff ny ekipan'ny France misy olona ao tsy mijery an'ny France izy fa mijery ny match ataon'ny Allemagne rehetrarehetra izy de mijery hoe tandrea fa iry moa tsy malala izy anarana mpanlalao tso fa balaka zany zao tamin'ny anay no tadidiko mbola lisan'izany tamin'izay mbola tena tia baolina. Izy zao ohatra misy mpilalao allemand de mijery ny filalaovan'ny ekipa allemand izy de mijery ianona tandrea fa nidaka ny anina rianona ke tena 3-2-1 zao ny tena taktika ny fiadin'zareo tandrea am'le ato tandrea fa ty gôl ty tena ohatr'izao tandrea fa reto raha coup de tête raha coup de tête ny tena enjana be reto reto tena tandrea fa miazakazaka be mijery n'inona izy mijery ny mamantatra ny fahavalo. Raha iady amin'ny fahavalonao zany anao de mila fantarinao ny fahavalonao. Raha tsy fantatrao ny fahavalonao tsy fantatro ny rovanao tena aminazy. Raha iady zany anao ka te handresy de zao aza mialohan'ny anaranao ny fiadinanao fantarinao ny fiadinan'ny fahavalo. Ary zao reo filistina reo de fa nanadiady momba ny olotafiany de fantany fa ny fiaran'ny fanekena any Kiriata Jearim. Fantany fa olona lavitra n'Andriamanitra ireo olona hotafiandreo. Fantany fa tsy ny Andriamanitra ireo no irahan'ireo. Mahatonga ny fahavalo samy miady amintsika amin'ny fotoana hafantarana fa niala tamin'i Jehovah tsika. Samy devoly amin'izay miady amintsika rehefa fantany fanana lavitra ny Jehovah tsika. Tindriany devoly lavitra io fa tsy ampiampy vavaka fo herinandro io variana tamin'ny Facebook inona koa ny herin'io. Ndao atakena ry zalahy. Efa sy fakapanahy am'izay fa tsy efa narahany amazy tapabolana ho io zao tsy nivavaka izany. Tapabolana io variana amin'ny Facebook sy famaly aman'olona amin'ny politika fotsiny fa salefaso am'izay ny fakapanahy. Efa nijery ny Filistina hoe ny Andriamanitra ampiasay ndraiky io l'Andriamanitra tsy fantany koa ilay bala sy Astarte. Tsy hainy koa no mampiasa azy. Fa ny tena Andriamanitra io mijanona re Kiriata Jearim Maria lavitra reo sa andao atakena. Fa zao halleluja. Tsy ampy fatakarana ny Filistina ka tsy fantany fa nisy zavatra niseho tao Mispa. Nisy zavatra niseho tao Mispa. Izay tsy anana ny Filistina fahalalana. Inona no niseho tao? Andao izy hiakatra fa reo izy fatratratsika. Tsy fantany. Fa reo tao a Mispa nanovrano dia nanaraka izany toeratreandreo ary nifadianina. Attention ry Filistina fa olona tafaverina amin'ny Jehovah reo. Raha 2 andro herinandro talohan'izao nareo niakatra teo azo antoka ny fandresena. Fa ny zavatra tsy fantatra reo efa tonga i Samuela nampiverina sy ny tsaran'ireo nampiverina an'ireo tamin'ny Jehovah Andriamanitra. Raha olona tafaverina amin'ny Jehovah Andriamanitra zany miala maina ianao ry devoly. Tsy mitovy nanantena tsy nisy ny Filistina matsika moramora. Attention olona tafaverina amin'ny Jehovah reo. Ianao rehefa tafaverina amin'ny Jehovah tsy azo atao ninina zany. Zay tena toko meko anao zay. Raha hitanao fa tamin'ny Filistina mandeha anaingana manovrano dia mandraraka an'izany eo tongotry ny tompo. Dana mifadianina, dana miaiky fahotana, dana mibebaka, dana miverina. Amin'ny fotoana tongavany fahavalo eo aminao, ianao efa tafatsangana ny tratrany eo. Halleluja. Fa na izany na tsy zany, mbola tsy natoko tena ny zanak'Israely. Ary tsara io toetra io. Alao tsy afapo, toy izay afapo.
ny zavatra izay zany efa tena nanao zay azo atao fa mbola nanana fanahinana hoe sao dia mbola mba tsy ampy ary zay vafatzay ozy izy zanak'Israely aza mitsahatra mitarina aminay fa tena reny fa tokatra zareo fa tsy niteny zanak'izay sisy lanao tsoa efa mahery azo ao tsy lay vavaka be nataoko teo hoe dia mbola toetra tsara itoetrany zanak'Israely io tsy mety afa-po ary ny olona tsy mety afa-po reo olona tsy mety afa-po lava reo fa nitady an'Andriamanitra nitandrina fahamasinana nitandrina didin'Andriamanitra sao dia mbola tsy ampy sao dia mbola tsy ampy sao dia mbola tsy ampy reo no tonga ny an-danitra fa ny olona efa miteny efa ampy zay anahirana aza mitsahatra mitaraina amin'ny Jehovah Andriamanitsika ho anay ianao mba hamonjena amin'ny tanan'ny Filistina toy izy Samuel zao ary mba tena asura tsara an'ity fandreseny ity mba hananantsika toko fa tena tapaverina aloha dia zao andatsika anao fanatitra dia naka zanak'ondry mbola monono Samuel inona moa dikare zanak'ondry mbola monono mampalahelo be nga mety zany zanak'ondry mbola monono dia tady dio foana hoa ny fanatitra bela ny fanatitra bela dia nivoaloha teraka marary io Jehovah io avana Alléluia. Mahafinaritra be ny commentaire-ny Ravakanana. Amen. Mahafinaritra zany. Zanak'ondry mbola monono zany tena maharary zany. Jehovah ry havana rehefa anaovana fanatitra mahakarary, maharirary. Ino ny tena izy. Zanak'ondry mbola monono nidorany Samuel nataony fanatitra. Dia nitaraina tamin'ny Jehovah tamin'ny Israely izy ary niaino azy Jehovah tena ndray zany fofona zanak'ondry mbola monono ty fa fonareo lehibe io fanatitra io tena naharary io sentiment nge ravana tamin'izany ny ainge Andriamanitra ity mbola monono ty mihitsy ny atolotra anao satria mafy loatra ny zavatra ohatrany fa zao henin'Andriamanitra le izy. Ary raha mbola nanatitra ny fanatitra hodorona Samuel afinaritra Jehovah fanatitra mahararary ary raha mbola nanatitra fanatitra hodorona Samuel dia nanatina ny Filistina iady amin'ny Israely efa vita daholy ny digana rehetra ary tonga ny zanak'Israely tafaverina amin'ny Jehovah raha mbola tsy nibebaka teo reo dia natoko Jehovah teo an-tanan'ny fahavalony dia rezy fa saingy ireo kosa efa niverina sy nibebaka teo anatren'Andriamanitra dia izy Jehovah ianareo ankina fa za hiady anareo tsy anareo ny ady ho Jehovah fa anahy aloha anaovako azy ary nanatina ny Filistina iady amin'izany kely fa Jehovah nampikotrokorana mafy tamin'ny Filistina tamin'izany andro zany ka nampifanaritaka azy dia rezy teo anoloan'ny zanak'Israely izy. Fomba ny Jehovah io tsy mampiady ny olona io kory omany ny ady ny zanak'Israely zany foana ny Jehovah omany mba hiady fa tsy tenenareo tsy miady zany fa toy miomana sy mivonona foana rehefa tena tonga ny ady izy miady kotrokorana fotsiny tsy nisy sabatra teo tsy nisy niny fa kotrokorana izy amay manao kotrokorana balasy Astarta tsy manao anazy sofany anatin'ny balasy Astarta ny zanak'Israely fa tsy hainy balasy Astarta zany fa rehefa Jehovah kosa ny eo milamina ianao ry zanak'Israely Jehovah ny mampikotrokorana rodododododo kotrokorana mafy tonga dia mifanaritaka ny zanak'isy Filistina mbola tsy nanomboka akory ny ady dia navoaka an'Andriamanitra ny valiny ady resy teo anatrehan'ny zanak'Israely izy taonina an'io vao nisy ary ny raha tamin'ny Israely ny ara tamin'izy baka nanenjika amin'ny Filistina ka namery manapatonga tany Bertikary mbola tsy ny ady nge fa ny resultat ny ady teo dia navoaka an'Andriamanitra tao amin'ny andinin'ny 10 dia resy teo anoloan'ny Israely izy nefa mbola vao mifanaritaka fotsiny za ke tena teteny aminao io adinao io raha taverina amin'ny Jehovah ianao ny valiny io ny valiny io examen ho alainao io raha taverina amin'ny Jehovah ianao dia tonga dia azonao io manala sisany ataonao ny tsika zany efa miaraka amin'ny Jehovah ka taverina amin'ny Jehovah sika ny vokatry ny ady aloha nomeny voalohany tia ny resultat
resy reo tany am'izay ary miady. Alleloia. Ho ten'Andriamanitra ary nampikotrokora mafy tamin'ny Filistina tamin'izany andro rany ka namparesaka azy resy de resy teo anoloan'ny Israely izy. Azay vao mandeha ny 9:20 ary le raha tamin'ny Israely niala tamin'ny Mispa ka nanenjika amin'ny Filistina. Nanenjika inona zany? Anatanteraka fotsiny sisan'le dingana tonga azo mpandresy fa fandresena efa nysoratanao azy. Fandresena efa nysoratanao anao. Mody miady sisy ianao. Manenjika sisany ataony. Manenjika fahavalo efa resy ianao. Mandripandripaka fahavalo efa resy ianao. Zany ike tombontsoantsika raha iverina amin'ny Jehovah tsika androany ray amany. Alleluia. Ary Samuela resiny zany. Ary Samuela nakavato ka norona zany teo an'irana Mispa Sisena ary ny anarany nataony hoe Ebenezer fa hoy izy efa mivonjeny Jehovah tsika isika hatramin'izao. Ho any tontolo teny ty taro fanandramana ianao. Alleluia. Ohatrany nampaviravaka nanao mary tamin'ny tolo teny omaly. Sao atao finoana anatinao anakana akavato dia anorona alitara androany. Ny anaran'ny alitara ataonao androany soraty teo amin'ny agendanao mihitsy ny androany. Inona le ady manoloananao dia teneno fa androany ahako anorona alitara Ebenezer no ataoko anarany. Ny dikany hoe Ebenezer dia eo ambany hoe vato famonjena. Alleluia. Izavy izy miatrika ady eto soraty androany manangana vato. Io vato atsangana io araka ny tenin'ny Zokizamina teo dia zao voady io. Manorena voady vaovao ndray Jehovah ity indray ah. Alleluia. Ianao malala zay voady tokony atsanganao eo fa manorena voady ianao. Ebenezer no atao anarany io. Vato famonjena androany namonjeny Jehovah nao afaka amin'ny tanany fahavalonao. 9:20 dia resy ny Filistina ka tsy tafiditra tao amin'ny fahatanin'ny Israely tsony. Taloha tafiditra fa nanomboka teo tafaverina amin'Andriamanitra ny zanak'Israely tsy tafiditra tsony nidy ny varavarana. Lasitry Andriamanitra fefy manodidina. Alleluia. Amen. Dia resy ny Filistina ka tsy tafiditra tao amin'ny fahatanany Israely ary tanàn'i Jehovah nameny ny Filistina tamin'ny andro rehetra ny ainan'ny Samuel. Nanomboka tany dia potika foana ny Filistina. Ary ny tanàna izay efa nalain'ny Filistina tamin'ny Israely dia azon'ny Israely indray hatrany Krona ka hatrany Gata ary ny fahatanin'ireo dia nalain'ny Israely tamin'ny tanan'ny Filistina koa. Ary niavana ny Israely sy ny Amorita. Vokatry ny fiverenana io jerenareo tsara. Vokatry ny fiverenana amin'Andriamanitra dia zao tsy fandresena sy Filistina ihany. Fa zay rehetrarehetra tany aloha tany fahampitehana rehetra tany aloha tany ny tanàna rehetra zay azon'ny Filistina ny verina tamin'ny zanak'Israely teo. Zany hoe nisy fanonerana zany. Atalohan'ity fotoan'ity androany ianao tafasaraka tamin'Andriamanitra dia nisy perte teo amin'ny fiainanao, nisy fatiantoka teo amin'ny fiainanao. Mety efa tamin'ny roa volana zany, mety efa tamin'ny herintaona zany fatiantoka teo amin'ny fiainanao zany. Fa izao raha androany ianao hiverina amin'ny Jehovah dia tadidio ireo zavatra nalain'ny Filistina, ireo zavatra niala teo am-pelatananao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy Tompon'ny Sabata, verina daholo zany manomboka androany. Io teny fiverenana zany no raha pitso raha afaka pitso tena amin'ny fifaliana ny idiranao amin'ny andro Sabata raha afaka pitso amin'ny Sabata. Raha afaka malalako. Satria ho averin'i Jehovah aminao daholo izay nalain'ny Filistina taminao hatrany Ekrona ka hatrany Gata. Ary na dia nian'ny Filistina aza dia mbola nalainy ihany koa. Zany hoe ny nahazo lasa amin'ny Filistina aloha nalainy fa ny an'ny Filistina koa nalainy. Ho afindra aminao ny harena ny lava-tsanganana ho ny tenin'Andriamanitra. Na ny tsy anao aza dia homenanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nafinaritra ary niavana tamin'ny Israely koa ny Amorita. Eritreretinareo vokatry ny fiverenana tamin'Andriamanitra. Amorita zany fahavalon'ny Israely fa tena niavana. Ka dongesabe ngerefa zany hoe ianao manana fahavalo mety mpiara-miasa aminao zany, mety mpiara-monina mpiray vodin'indrina aminao zany. Fa ho ampihavan'Andriamanitra aminao hatramin'ny fahavalonao satria nanino? Satria tafaverina amin'Andriamanitra. Alleluia. 9:20 mara-parantsika azy ary Samuela ny tsara ny Israely tamin'ny andro rehetra ny ainany
ary nandeha isataona izy nitety any Betela sy Gilgala ary Mispa ka nitsara ny Israely teo amin'ireo tanàna rehetra ireo. Dia niverina ho an'ny raha mandeha izy fataony tranony ary nitsara ny Israely tao izy sady nanorona alitara ho an'ny Jehova. Ny adidiny Samuela tsy tapitra. Fa inona zavatra nataony? Nitsara ny Israely foana izy. Ary isataona izy dia miverina amin'ireo tanàna ireo miverifie manara-maso sao efa miverina ny ala amin'Andriamanitra indray ny olona. Zany hoe naverina tamin'Andriamanitra ny olona. Isan'andro jerena ny compteny raha amin'ny Facebook zany. So dia efa lasa nitady verina anao an'le fanaony taloha indray ihany. Aza amenareo tsiny ny paster, aza amenareo tsiny ny mpitarika, tsy hoe miditra lalina amin'ny fiainanareo. Fa i Samuela tena ny tsara. Ary Samuela tena ny vezivezy nara-maso androlo. Satria fantatry Samuela fa raha miala amin'Andriamanitra ireo dia verina amin'ny fahavoazana tavo. Dia ireo tany efa mba azo indray dia verina lasa dia verina indray ny Filistina. Tsy ho amintsika ane zany. Hotahin'ny tompane zasy ianao ry havana malala. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminao ny toriteny androany. Dia verina aminao avokoa, halleloia. Iverina aminao avokoa ny izay nalaina taminao dia verina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ianao dia hitsangana indray ny fiainanao. Dia hirehatra indray ianao. Halleloia. Dia hotahin'ny tompany antsika menakavy. Zany raha ny teteny aminao hoe andoantsika hitory fitiavana amin'Andriamanitra androany fa lehibe oatra ny fitiavana antsika ry havana. Andoantsika tena hitory fitiavana amin'Andriamanitra dia tena hiteny hoe Andriamanitra misaotra fanamerina anay ianao. Izay rehetra vonona izy dia alahira aminay izy androany hiteny hoe tena tiako ianao Jesosy. Tena mahamaingy ianao Andriamanitra, tena tiako ianao. Ho an'i Jesosy ny voninahitra, ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra andranabavy Zamina isika tao anatin'izay teny izay. Manomboka androany dia mipetraha foana antsika ao Mispa. Ao Mispa araka ny tekitony hoe tilikambo fitazanana, tilikambo fiambenana, ahafahanao mahita ny hoavy rehetrarehetra eny ambany eny. Hoy ny tena androany ndraiky eny amin'ny obolona toko 7:12 maranako azy. Ny mahira-tsaina moa izy matazana ny loza ka mihery. Ny kely saina kosa mandrosika fo. Raha eo Mispa ianao tsy mialo intsony ianao manomboka androany eo amin'ilay avo ara-panahy izay misy ianao amin'izao iferenantsika amin'Andriamanitra izao dia mitazanao na ny loza ho avy azy dia afaka mihery ianao. Dia tsotratra ny loza tsisy avoanao intsony satria ny fiverenantsika amin'Andriamanitra mahatonga antsika ho mahira-tsaina. Hotahin'ny tompany antsika menakavy vonona ve ianao izy avy mazoty arahira amiko izy androany dia tena misaotra Jesosy. Tena tiako ianao Jesosy, mamy ianao Jesosy. Andriamanitra ny voninahitra anao herintsika dia vavakantsika aorianan'izay. Amen. Sisa,
Jesosy. Rahantsika vavakaravany zany amin'izao fotoana izao, zany toriteny zany ihany koa. Andaontsika tena hiara hiteny mihitsy hoe Jesosy io, Jehovah Andriamanitro, ny fiverenako aminao tanteraka ny vahaolana eo amin'ny fiainako androany. Manantanina ny Filistina ry havana malala, ary tsy lavitra ny Filistina fa eo miandry foana ny fotoana ahafahana miatake atsika, ahafahany manafika atsika. Fa ho diso hevitra izy ireo ary ho diso fahavalo raha isika efa tafaverina amin'Andriamanitra no atakeny, satria dia kotrokorana no iresaka aminy. Ny kotrokoran'ny Andriamanitsika no iresaka amin'ny fahavalontsika ry havana. Tena tononiko amin'ny anaran'i Jesosy fa Jehovah sy ny kotrokorana no hiady amin'ny fahavalonao. Ny anjaranao dia ny miverina amin'Andriamanitra androany. Ny anjarantsika dia ny miverina amin'Andriamanitra androany. Fa raha miverina amin'Andriamanitra isika, Jehovah sy ny kotrokorana no hifanena amin'ny fahavalontsika. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Misaotranao ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fandalana. Matoka Jehovah Andriamanitra fa nazahay izay tonga eto androany, na ny olona izay mety hijery ao anatin'ny YouTube, na anatin'ny page rampitso sy ny rafaka pitso, dia samy omenao faherezana. Samy omenao fankahirezana amin'ny alalan'izany teny izany. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Da io foana izao fandalana izao, hipololotra eto foana ny teny mampahery ny olona, teny hitondra ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay Andriamanitra. Fa zany nandrahanao anay tonga eto amin'ity fandalana ity. Amasino mendrika anao ny tsirairay avy, averenao aminao izay rehetra niala taminao. Aza manalavitra anay Andriamanitra, fa raha mijanona ny lavitra any ianao dia malahelo zay. Tena malahelo zay Jehovah. Tsy mety ny fiainanay, tsy efanay ny fiainanay raha lavitra anao Andriamanitra tsy toa.
voninahitra ho anao Andriamanitra. Ianao anitahiry ny tsirairay avy aminay rehetrarehetra reto, dia hita fitsarana izay, ahita fandresena, dia ho hitanay sy tsapain'ny tananay izany fomba anao anay izany. Misaotra Jehovah Andriamanitra tsy toa. Dia era laza saotra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Betsaka amin'ny tsy voalazako teto Andriamanitra, nefa raha izay voalazako ihany moa Andriamanitra nitateraka dia kely ny mety ho azonay. Fa ataovy mihoatra lavitra noho izay nieritreretinay sy takatry ny sainay Andriamanitra, dia ho ataonao tanteraka amin'ny fiainany reto mpanomponao tsirairay avy. Ho anao ny voninahitra tianay ianao Andriamanitra araka izany irana izany. Hiverina aminao izay amin'ny fonay rehetra, amin'ny fanahinay rehetra ary. Tena hoe izay rehetra nangoninay Andriamanitra dia ho atosaka eo an-tongotra ao. Ny fonay izay atao-ponay dia hoe na ny ranomasonay na ny ranom-bavakay Andriamanitra dia ho atosaka eo an-tongotra ao. Ho fanatitra velona ho anitra kasitrahanao. Misaotra Andriamanitra tsy toa. Halleluia. Amen. Hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao dia andao ampandrotsika anabavitsika hitody raha ony soa hivavaka ho an'ny firenena. Teny tompo raha anabavy hitody anao ny fitenenana. Mbola tsy tafiditra anabavy hitody izy ary nefa tafiditra ao anaty appelinao izy ny vavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Taitsika menakavy taim Jesosy pastera dia mbola iaraka ivavaka tsika menakavy. Ry Jehovah Andriamanitra tomponay eo lehibe fitiavana indrindra. Lehibe tokoa anao Jehovah Andriamanitra ilay nary ny tany sy ny lanitra. Anao nanome izay fofonena, anao nanome izay raha-masoa rehetra Jehovah Andriamanitra tsara indrindra. Midera sy misaotra anao izay satria anao lehibe voninahitra Jehovah Andriamanitra tompo sabata. Jesosy malala tonga dia tian-tany anao tsy tonga ho an'olo marina fa tonga ho an'olo mavesa-tendana, tonga ho an'ny be fahotana mba hibebaka Jesosy malala indreto izay reto Jesosy indreto izay ilay madinika mitalao aminao eo aminao Jesosy malala fa ianao ilay efa nitondra efa mavesa-tray, efa nandalo pasika izay Jesosy malala efa nandalo firavavoana izay Jesosy malala fa indreto izay fona aminao amin'izay rehetra. Tsy nety nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Jesosy malala mamondrafo aminay tsirairay reto Jesosy malala ho anao iray ihany idera sy voninahitra Jehovah Andriamanitra, ianao iray ihany idera sy voninahitra Jesosy malala saotra anao izay Jesosy malala fa na eno ny teninao misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra fa nomenao filazantsara ny dea sy ny mpanomponao indrindra pastera melabelatra anao Jesosy nidana ny lelany tsy mahay manova olona izy Jesosy malala, tsy mahay mampiova olona izy amin'izay rehetra nanan'olona, tsy mahay mampiova toetran'olona izy fa nierinao ry fanahy masina anondraka ny teny izay rehetra nitoriany teo Jehovah Andriamanitra mba ho fanafody, mba ho fofonena Jesosy malala anao Jesosy malala izay rehetra nieny teto kivy izy aoka izay eny kesaka izy aoka izy tanjika Jesosy malala ary rehetra marary Jesosy malala aoka izy Jesosy malala azy fanafody ery tsy tanjaka avy aminao amin'ny alalan'ny teny satria efa resy lasa za Jesosy malala fa na ny teninao aza Jesosy dia fanafody manasitrana. Misaotra Jesosy mankasitrika anao ataovao hiverina aminao Jehovah Andriamanitra ray izay rehetra miala aminao ho feno fankasitrana aminao izay Jehovah Andriamanitra ray fa ianao rery ihany Jehovah Andriamanitra ny mahery indrindra, ianao rery ihany Jehovah Andriamanitra ray no mahavonja fiainana ary tiako za Jehovah Andriamanitra izay mivavaka ho an'ny firenenay any Madagasikara Jehovah Andriamanitra maro ireo havana sy namana kivy kesaka Jehovah Andriamanitra noho ny fijaliana Jehovah Andriamanitra ray efa tsy mihinanao tsony verin-dalana izy ireo Jehovah Andriamanitra fa ny tananao mahery Jesosy malala ikasika n'izy ireny amin'ny fony tsirairay avy Jehovah Andriamanitra ampio izy ireny Jesosy malala ampaherezo izy ireny Jesosy malala mba hahery Jesosy malala anompo anao sy atoky anao avereny Jehovah Andriamanitra izay mbola izay rehetra ny alam-balanao ampidiro izay mbola tsy ambalanao Jesosy malala ampio fa efa mifarany izay azao efa miandry efa vienao amin'ireo lanitra ka ilainay anao Jesosy malala ilainay razana lasa kota mipasika
Jesosy malalo mba haka zay rehetra kapoka mangidy eo amin'ny fiainanay tsirairay avy Jesosy malalo ipetraka eo ambony misy pay zay Jehovandriamanitra horesy isan'andro Felestina Jehovandriamanitra ray malalo misaotra Jehovandriamanitra tompony sabata mankasitrika mankatelina ray malalo ho anao rery any ibery tsy voninahitra fa ho anay kosa ny fahasotoavina sy famirapo ary mivalimbavaka. Alleluia, amen. Alleluia. Ankasitraka indrindra ny ranavavy soamery tamin'ny zavavaka matsiro sady mirehatra tsara zany tena makasitraka ary Andriamanitra manakam-pahasoavana ny amaly fitianao ranavavy soameva dia tahian Jesosy tsika menakavy zay nandray anjara ranavavy fity kely tamin'ny vavaka fanomboana ranavavy samina tamin'ny toriteny soameva tamin'ny vavaka ho an'ny firenena dia misaotra anareo rehetrarehetra koa tonga teto tapitreto ny fandaratsika ary raha mbola sitsikany amin'ny raolandra Jesosy ka tahiny tompy velona ny somatsara dolotsika dia rapitso amin'ny sivy maraina nareo miaraka amin'ny mampionina atao anaty vavaka maraina rapitso maraina rapitso alina kosa nareo miaraka amiko amin'ny sivy rasasany vavaka fiombenana ao nenanena zay nefa ny Aki radio dia mandeha andro aman'alina Aki radio point radio 12345.com afaka mihaino ianao misy toloteny ny adiny telo amiray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina ary koa amiray amin'ny efatra amin'ny fito ariva rapitso amin'ny folo maraina miverinao zao fandaran'izao raha mbola te hihaino ianao dia miverinao zao rapitso amin'ny folo maraina samy tahin'ny tompotsika samy tahin'ny tompo dia maherezatra ny hatrany dia rapitso indray tsika mionreto Jesosy amaly fitenao tamin'ny natongavana teto Alleluia, amen.